Makasitraka anao ary tompoko lasy tompoko vavy manaraka izao fandaharana manokana vokarinay eto amin'ny sioka izao fandaharana manokana iresahantsika ny momba ireo nosy manodidina nosy malagasy na ny Îles Éparses izay miteraka resabe tokoa amin'izao fotoana izao anasantsika vahiny manokana ato anatin'ity fandaharana ity hijerentsika ihany koa ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana amin'ity androany ity manatra ny arahaba-ary tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany ho vahintsika manokana ato anatin'izao fandaharana izao aloha Andriamatoa Brandon Rabanita mpahay lalàna iraisam-pirenena eo ihany koa Andriamatoa Andriana Alimanana Mahajarisoa mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ankoatran'izay dia hoentsika ihany koa ireo vahiny ny mpahay tantara makasika an'ity raharaha momba ny nosy malagasy ity avy hatrany aloha dia andeha ho jerentsika ny valitenin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny fanontanian'ny mpanao gazety frantsay momba n'izay hoe Îles Éparses izay andeha ho jerentsika avy hatrany izay valitenin'izay. Vous avez dit en 2019 les îles Éparses sont la France. Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Razoel, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles Éparses. Et donc on a mis en place cette commission, elle s'est réunie, elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris, et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et donc, ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis. Nisany koa ny fanadihadiana manokana natao tamin'ireo olom-pirenena malagasy makasika izay valitenin'ny filoham-pirenena frantsay izay ny zarazara ny hevitra teto ary maro ihany koa ireo hoe mbola tsy mahafantatra akory aiza izany nosy malagasy aiza izany Îles Éparses izany voilà antsika avy hatrany ary ireto faneho-kevitra ireto olom-pirenena ireto. Somary manahirana ihany le fiaraha-miasa miaraka amin'izareo vahiny mo tsika nefa tsy afaka misaraka amin'izay satria efa hoe araka mitantaraka hoe zanatany frantsay zay dia salamiko aloha tsy dia mety loatra satria fananantsika le izy dia saro-piaro amin'ny tena mamalagasy. Le izy aloha tsy mety mihitsy satria le izy ila eto amintsika le izy dia ataovana koa marina mihitsy aloha le teny zalahy hoe vady aiza koa zay dia vady alahy hoe dia raha mitatana izy hoe za tsy manaiky an'izany mihitsy aloha zay fa anay io raha hoe hividy indray izy vao mbola tsy mety. Raha fananako veny misy tena raha mitatana dia sarotra amiko ny anaiky an'izany. Efa nisy fanapahan-kevitra ndraisan'ny firenena mitiavana tamin'izany andro 1979 hoe amin'ny Malagasy verina Malagasy moa zany nosy manodidina dia amiko tsy tokony fiaraha-mitatana le izany fa dia tsika koa nefa mila miaraka amin'ireo firenena manana nosy miaraka amin'ny tazomy frantsay miaraka amin'ireo zany mifanohana amintsika hitaka ny famerenana azy. Aloha tsy dia mahay loatra momba le izy hoe nosy nama amin'ny Madagasikara nefa mbola tsisy zava-patako momba azy. Tokony hazavaina amin'ny Malagasy aloha hoe io nosy Îles Éparses io dia ery atsimo na ery avaratra Madagasikara misy azy 20 kilometatra miala Madagasikara satria ny ankamaroan'ny olom-pirenena dia tsy mahafantatra akory ny fisiany zany nosy zany fa ny malaza aloha dia hoe manakareny zao nosy Îles Éparses zao dia boton'ny firenena hafa angamba ataoko fa tsy rariny ny hoe fiaraha-mitantana ho an'ny malagasy sy ny frantsay an'io nosy io raha toa ka vao marina fa antsika malagasy le izy. Izay no nambarana ireo olom-pirenena makasika ity Îles Éparses ity avy hatrany isika dia iroso indray amin'ny fijerena ny faneho-kevitry ny mpahay tantara makasika an'izay hoe Îles Éparses sy ny tsara ho fantatra ara-tantara izay. Raha ny resaka hoe fananana le izy amin'ilay atao hoe texte juridique dia ny frantsay rehefa tonga nanjanaka ny Madagasikara taty amin'ny taona
1926 no nametraka voalohany an'le hoe nosy manodidina ny Madagasikara mitambatra amin'ny Madagasikara, satria tao alohan'izay nanisy ary ilay natao hoe fanjakana malagasy Royaume de Madagasikara izay merina no mitantana azy, dia tsy hita mihitsy izay hoe nosy izay nitantan'io Royaume de Madagasikara io. Ka raha avy amin'izay ny amin'ny atao hoe droit historique dia ny Frantsa zany no nampitambatra voalohany an'ireo nosy ireo tamin'ny Madagasikara. Rehefa ho azo ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara no ny antony maro samihafa, ny resaka géopolitika, ny resaka géostratégique, dia nasorin'ny général de Gaulle tao anatin'ilay hoe Madagasikara indépendance ireo nosy manodidina ny Madagasikara ireo, ka izay zany no milaza fa tsy teo ambany fitantanan'ny Madagasikara intsony ireo nosy ireo nanomboka ny taona 1970. Ny zavatra iray nefa azo lazaina mikasika an'ireo nosy ireo rehefa nahazo ny fahaleovan-tena ny Madagasikara dia hoe nisy atao hoe fanapahan-kevitra avy ao amin'ny fikambanan'ny Nations Unies milaza ny atao hoe droit maritime, mazava hoe ny zoan'ny firenena iray mikasika ny atao hoe faridranomasina, ka ireo nosy ireo dia tafiditra tao amin'ny atao hoe faridranomasina izay ao anatin'ny fari-piadidian'ny Madagasikara. Dia miainga avy amin'izay no nanaovana an'ilay fitakiana teo anivon'ny Nations Unies taty amin'ny taona 1976 izay nangatahana ny hoe anambarana an'ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara, ary namoahan'ny Nations Unies an'ilay hoe résolution non contraignante na hoe fanapahan-kevitra tsy misy fanerena ho an'ny Frantsa ny amin'ny anaovana ny fampirarahana Madagasikara ny amerenana an'ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara. Izany hoe raha nahazo rariny teo anoloan'ny Nations Unies Madagasikara ny taona 1976 dia noho ny fampiaran'ny Nations Unies anio fanapahan-kevitra tany amin'ny taona 1970 izay mametra ny fahasamimasina hiadidian'ny firenena tsirairay. Dia eo zany no misy an'ilay hoe fandresem-bahatra eo amin'ny délégation anankiroa hoe malagasy andeha handresy lahatra ny zareo frantsay merina ny nosy, ry zareo frantsay hitazona ny heviny amin'ilay hoe resaka cogestion, dia eo no hoe aiza no hipetrahan'ilay marimaritra iraisana, satria ny asana commission tena izy amin'ny resaka ohatrotony dia ny mitady an'izay atao hoe marimaritra iraisana eo amin'ilay firenena anankiroa izay. Ka io moa dia zavatra mbola saribaliana, satria arakarak'izay atao hoe fivoaran'ny fanakalozan-kevitra eo amin'ny délégation roa no mety isin'izay atao hoe marimaritra iraisana izay. Ny atao hoe hevitra aroson'ny firenena tsirairay moa dia ny frantsay merina foana ny atao hoe droit historique, izany hoe ny frantsay no nanajary voalohany an'ireo nosy ireo, ka avy amin'izay no mahatonga ny zareo manao hoe ny frantsay no tena tompahefana sy tokony mitantana an'ilay nosy. Madagasikara indray kosa nefa tsy diso koa, satria raha miainga amin'ilay atao hoe lalàna iraisam-pirenena ny droit international dia mazava iny ary milaza fa ny atao hoe Îles Éparses dia tafiditra ao anatin'ny faridranomasina izay any Madagasikara, ka eo
Madagasikara no mila miady satria ry zareo Europeana amin'ny Frantsay anisan'ny lohany amin'izay no anisan'ny atao hoe vohy foana n'izay resaka droit international izay. Raha tsy resaka ohatra afa-tsy ny ady en Ukraine izay ibodon'ny Rosia ny tanin'ny Ukraine Crimée, nefa ho an'ny zareo Europeana raha ny droit international ny jerena dia hoe any Ukraine no tany io ary mila miverina amin'ny Ukraine. Dia zavatra hevitra ohatr'izay koa no mila hoe miadivan'ny malagasy amin'io resaka IGPAR io, izany hoe ny droit international. Iroso avy hatrany ao anatin'ny ady hevitra ary isika ankehitriny tompoko lahy sy tompoko vavy iresahana amin'ireto vahiny nasaina manokana ato anatin'ity fandaharana ity ny mpahay lalàna iraisam-pirenena Brandon Rabanita mamerina ny araba tonga soa ato anatin'izao fandaharana izao. Faly miarahaba ny mpanjoyan'ny radio Sioka dia faly miarahabanao ihany koa Ravaka dia faly ihany koa tonga eto androany andray anjara amin'ity ady hevitra ity. Andriana manana mahajary soa mpahay fifandraisana iraisam-pirenena. Miarahaba anao. Miarahaba ny Ravaka dia miarahaba ny mpiaino ny radio Sioka rehetrarehetra mamerana ny nosy. Resa be tokoa izy mirahalahy mahakasika an'ity hoe IGPAR ity izay hitantsika tamin'ny fanehoan-kevitra ireo narahantsika teo ireo izay ny filoha frantsay nanambarany ny fanehoan-keviny iny hitantsika teo ihany koa ireo olo-pirenena malagasy mety hoe manahoana no fahitanareo an'ireny nambarany ireo olo-pirenena sy ny filoha frantsay ireny. Raha amiko manokana dia tsy dia mahagaga loatra intsony ireny. Raha ity resaka IGPAR ity zany no resahana tsy mahagaga ireny satria raisiko ohatra fotsiny amin'ny zavatra misy eto toerana mahakasika na ady tany dia anatina ady tany ohatra ny olona miady tany dia izay manajary any tany no manana avantage sy hoeritreretina ho tompon'ny tany. Raha ho an'ny tenin'ny filoha frantsay zany no atsiko teny manokana dia izay hoe manao izy mampafantatra izy an'izao tontolo izao hoe anazy ireo tany ireo. Isika malagasy aza ho aiza amin'izay satria anatina ady zany tsika amin'izao nampahafantaritsika an'izao tontolo izao hoe atsika io tany io nisy hetsika ve natao nampifantarana ny mponina eto amintsika hoe atsika ireo tany ireo. Tsotra. Nisy ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny mahakasika an'izay indrindra hoe tsy fiaraham-tantana no takitsika fa hoe ny famerenana iray manontolo an'izay IGPAR izay ho anao mpahay fifandraisana iraisam-pirenena anisan'ny joroan'ny ministry ny raharaham-bahiny mahakasika n'ilay résolution 3491 tamin'ny 12 décembre 7 sy arivo mbola no amafisiny io résolution io tamin'ny 12 décembre 7 sy arivo mety manahoana tokoa no lanjany zany hoe résolution zany. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana mahakasika ny résolution ny Nations Unies izay azontsika dia tsara ny manamarika fa ireny résolution ireny dia décision politique. Izany hoe ny firenena manerana an'izao tontolo izao no mifidy azy eo anivon'ny Assemblée Générale des Nations Unies. Matoa zany isika nahazo an'ilay résolution dia mahita ny maro anisa eo anivon'ny Assemblée Générale des Nations Unies fa tokony ho an'ny Madagasikara nosy ireo. Ka raha tokony ho an'ny Madagasikara ny olona rehetra ny akabiazana izay nifidy tao anatiny mahita fa tokony ho an'ny Malagasy ilay izy manino isika no anaiky co-gestion miaraka amin'ny frantsay manino isika tsy tonga dia hitaky an'ireo nosy ireo. Ka izay anisany no tokony hipetrahantsika Malagasy hoe rehefa resaka ny nosy Malagasy dia tokony tonga ao an-tsaintsika avy hatrany aloha hoe ny famerenana an'ireo nosy ireo ho amin'ny Madagasikara satria ireo nosy ireo tsara ny manamarika fa nosarahan'ny frantsay tsy ara-drarana tamin'ny Madagasikara mialoha ny rosoantsika tamin'ny fahaleovantena. Ny décret ny 1er avril 1960 no nanasaraka ny nosy ireo tamin'ny Madagasikara. Ny apitson'io nefa izany hoe ny 2 avril 1960 no anao soni ny premier accord de coopération hiaraka amin'ny frantsay isika.
hatrany amboalohany zany a dia efa nosarahany reo nosy ireo tsy aradrarany ohatrany hoe ianao iroso any amin'ny fahaleovantena dia nosafidiana hoe reto nosy reto tsy manaraka anao any amin'ny fahaleovantena fa hotazomiko eto ka izay no anisany antony mahatonga ny firenena izay ny fidy eny tao anatin'ireo résolution ireo a manaiky fa tokony ho malagasy ireo nosy ireo ary izany indrindra ihany koa no tokony hitenenantsika malagasy hoe atsika ireo a ka mitaky isika ny famerenana azy fa tsy ny fiaraha-mitantana. Raha ny lalàna tokony jerena mety ohatra sy ahoana ny zavatra isy eo zany. Eo amin'ny sehatry ny lalàna iraisam-pirenena moa zany a dia tafiditra tanteraka tsika amin'izao anatin'ilay atao hoe différent territorial eo amina firenena anankiroa zany firenena mahaleo tena anankiroa. Ny tenin'ny Flo Macron hoe tsy misy le différent nefa ny langage diplomatique ihany raha zay no hijerena azy fa tena misy le différent zany araraka ny tenin'ny namako Zao teo dia efa nanomboka tany amin'ny 1960 alohan'ny azahoantsika ny fahaleovantena zany a no nisiny zay différent zay. Ny hatreto zany dia azo lazaina hoe misy statu quo ihany ao anatin'ilay satria nivoaka iny ny résolution anankiroa zany tany amin'ny faran'ny taona tany amin'ny année 80 zany sy ny début d'année 90 zany nisy an'ilay début d'année 80 zany nisy an'ilay résolution iny zay milaza hoe omeo milaza zany firenena mikambana tamin'iny hoe omeo an'ny Madagasikara maniraka ny firenena français zany hanome an'ny Madagasikara n'ireo nosy ireo. Ny olana kely araka ny tenin'ny Zao teo dia tsy dia tena manana loatra valeur juridique manahoana zany a iny résolution iny ireny résolution ny conseil de sécurité reny zany fa politika kosa aloha dia izy tena hoe misy valeur morale sy politika angeza be satria fantatro zao tontolo zao zany hoe any Madagasikara io nosy io. Eto amin'izay zany tsika dia anatin'ilay fazina hoe négociation hoe amerenana an'ilay nosy zany. Tao anatin'izay taona 30 taona mahery ngamba sa 70 taona teo eo zany a tsapa hoe tsy dia nisy action firy zany nataon'ny malagasy nahafahana nahazo an'ireo nosy ireo izay mifanohatra tanteraka amin'izay nefa ny avy an'ny nataon'zareo frantsay satria nataony izay fomba rehetra ahoana re zany mitena zany amin'ny teny gasy hisécurisena zany an'ireo nosy ireo hoe anay ireo ary hatramin'izao matoa Macron miteny hoe tonga ao amin'ny glorieuse izy dia miteny hoe any frantsay ty tafiditra ao anatin'izay inona ny action nataontsika malagasy mbola averiko foana zay fanontaniana zay. Misy tenin'ny ray aman-dreny Raymond Ranjeva zay hoe isan'ny action tsotra indrindra afaka ataontsika zao ohatra ozy izy dia nomeo anarana malagasy ireo nosy ireo zay moa efa misy miteny hoe nosy malagasy, misy miteny ihany koa hoe ampidiro ao anatin'ny taon-tsarin'ny Madagasikara ireo nosy ireo carte officielle ny Madagasikara zany efa petite action afaka ataontsika malagasy zany anaporofona hoe atsika ireo mba mampiseho hoe miady zany tsika ao anatin'ilay izy. Ohatran'izay ihany koa tsika raha natsikaritra somary mety hoe mampimela izy fa nefany manandanja. Volany filoham-pirenena Amerikana andriamatoa Donald Trump dia niteny zay izy hoe ny golfe de Mexique ozy izy hovaiko golfe d'Amérique ny anarany. Mety eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany mety tsy dia tena manandanja loatra fa ho atsika ilay hoe force an'izany ho an'ilay olona hiady dia tena manandanja be zany sur le plan diplomatique hoe io raha ny action nataonay fa novainay anarana malagasy ireo nampidirina tao anatin'ny carte anay zany. Zay zany no zava-misy tsapa aloha hatreto. Raha eo amin'ny lafiny hoe tohizantsika amin'izay resaka hoe juridique izay ihany dia misy ihany koa ilay possibilité hoe hoentina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ambonimbony kokoa zany ilay raharaha ao anivon'ny cour internationale de la justice. Ny olana kely amin'izay fotsiny dia ity matetika zany amin'ny cour internationale de justice rehefa misy raharaha entre-na firenena anankiroa zany no hitondrana an'izay eo. Dia misy an'ilay atao hoe principe na consentement mutuel zany mifanaraka ilay firenena anankiroa mba hitondrana n'ilay raharaha ho tsaraina zany ao anivon'ny cour internationale de justice. Hatreto nefa ny frantsay hatramin'izao dia tsy nanaiky mihitsy ny hitondrana an'io amin'ny nivon'ny cour internationale de justice. Tsy haiko matahotra ve izy hoe ho resy satria izy moa efa nisy
fer maromaro mitovitovy amin'ity zany na haresy anazy dia fahan'izay izy a dia tsy te ho tratra fanindroany intsony. Isika koa anefany misy an'ilay atao hoe afaka misy an'ilay atao hoe saisine consultative ihany koa afaka atao amin'ny Cour internationale de justice ary aoka ho tsaroantsika fa io saisine consultative io no nataon'ny Mauritiana nazahoana ny Chagos, zany hoe namoaka ny CJ tamin'izany hoe ok raha manana souveraineté amin'ity nareo dia nanaiky ny Anglisy ny Britannique tafaverina tamin'ny Mauritiana ny Chagos tamin'ny heritaona. Zany possibilité afaka atao daholo fa ny amo zany fanontaniana foana ny alefako hoe inona no mety tsy asahitsika malagasy zany tena hoe mitondra sy tena hoe manao action concrète zany mahakasika ny orara Îles Éparses io. Inona tokoa ny tena sakana raha ny fahitanao azy? Ny sakana ny tsy hamerenan'ny Frantsay ny Renosy ireo. Betsaka ny sakana mety tsy hamerenan'ireo Frantsay ny Renosy ireo Madagasikara satria manan-danja eo imaso ny Nosy. Voalohany rehefa miresaka natao hoe Îles Éparses dia miresaka ny Océan Indien. Rehefa miresaka ny Océan Indien dia miresaka ny Indo-Pacifique. Ny atao hoe Indo-Pacifique izany amin'izao fotoan'izao no zavatra anankiray azo lazaina hoe manana enjeu stratégique ngeza indrindra satria miresaka ranomasombe anankiroa, Océan Indien dia Océan Pacifique. Ao anatin'ny ranomasina dia samy te hahazo ny anjarany, samy te hahazo para avokoa hicontrôler an'io ranomasina io daholo ny olona rehetra. Ao anatin'izany États-Unis, Chine, Russie, sy ny sisa, Britannique sy ny sisa. Ka ny Frantsay ao anatin'ny Indo-Pacifique akoatran'ireo nosy izay misy any amin'ny Océan Pacifique dia manana nosy izy aty amin'ny Océan Indien. Ka ahafahany manana contrôle amin'ny apahany amin'ireo nosy amin'ny ranomasimbe io aty amin'ny Océan Indien dia ilain'ny Îles Éparses. Manana Mayotte izy, manana ny La Réunion izy, fa akoatran'ireo manana ny Îles Éparses koa izy. Zany hoe ny fananana ny Îles Éparses dia fa ahafahany micontrôler ranomasina, partie ana ranomasina ngeza be anankiray aty amin'ny ranomasimbe indiana. Raha miresaka ny ZEE koa na natsoina hoe zone économique exclusive isika dia ny fananan'ny Frantsay an'ireo nosy ireo dia ahafahany mahazo zone économique exclusive ngeza be. Satria raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zao dia laharana faharoa ny Frantsay raha araka ny tarimarika navoaka ny Statista dia 10 186 624 km² ny zone économique exclusive ny Frantsay. Faharoa manerana an'izao tontolo izao zany ao aorianan'ny États-Unis. Ka zany hoe rehefa manana ny Îles Éparses izy azon'le 200 000 nautiques dia mahazo zone économique exclusive ngeza koa izy mihoatra an'izay zavatra ka rehefa miteny isika hoe exploitation na resaka mineur et pétrole sy ny sisa azonao exploiter ireny zavatra ireny raha ao anatin'ny zone économique exclusive anao. Ka izay no antony anisany tazoman'ny Frantsay anazy. Voalohany ahafahana amin'izao zany hoe manana ZEE ngeza be izy, ny fananana an'ireo ZEE koa dia ahafahana mi-exploiter izay eo ambony ranomasina ao anaty ranomasina sy ny any ambanin'ny tany rehetra any. Ka raha mitaky Madagasikara izay tokony ho antsika ilay izy hoe avereno aminay ny nosy, izy mijery lavitra izy dia ny fijeriny lavitra hoe za tsy hamerina nyreto nosy reto fa azahoako tombony be reto. Dia arirarirany eo fotsiny ianao hoe andao iaraha mitantana, andao anao an'izao sy ny sisa, saingy le ZEE mbola anazy foana, ny zavatra afaka hiexploitentsika mbola azy foana. Izany hoe izay no antony tsy tokony hanekentsika an'izany co-gestion izany mihitsy fa ny famerenana an'ireo nosy ireo satria mila miverina amin'ny Madagasikara aloha ilay izy misy ny antsoina hoe recouvrement de souveraineté, averina any amin'ireny nosy ireny ny fiandrianam-pirenena malagasy. Raha tsy miverina any amin'ireny mantsy ny fiandrianam-pirenena malagasy dia mbola any Frantsay foana ireo nosy ireo sy ilay ZEE manodidina anazy. Dia efa nisy tranga ve na amin'izao na tany aloha ny hoe fiaraha-mitantana izany sa amin'izao takiny ny Frantsay izao?
Ny fiaraha-mitantana mahakasika ny Tromelin no efa naroson'ny frantsay satria tsara ny manamarika fa Tromelin ao anatin'ny Îles Éparses izay tokony ho takiany malagasy ihany koa saingy ny mivoaka any amin'ny résolution any dia efatra fotsiny nosy. Ny atao hoe Îles Éparses aloha raha tiana ho marihana dia Tromelin, les Glorieuses, Juan de Nova, Bazasta Indien dia Europa. Reo anankidimy reo no antsoina hoe Îles Éparses. Saingy Tromelin amin'izao tsy tao anatin'ilay résolution azontsika tany amin'ny Nations Unies na tany amin'ny Organisation de l'Unité Africaine na tany amin'ny Mouvement des Pays Non Alignés sy ny sisa. Fa Tromelin dia notakin'ny Mauriciana. Eo moa mbola fanontaniana mipetraka hoe maninona tsika no lasa tsy nitakitapoka ny Tromelin. Fa rehefa nitaky Maurice mahakasika ny Tromelin dia niproposeny frantsay anio proposena antsika koa hoe andao hiara mitantana. Dia nataony proposition rehetrarehetra sy ny sisa ny projet mahakasika ny resaka archéologie ny exploitation any ZE sy izay rehetra afaka resana ao anatin'ilay cogestion. Saingy raha ny fahafantarako azy ankehitriny mbola tsy niapprouvé ny Sénat sy ny député frantsay io cogestion io. Izany hoe tazana zany amin'izao fotoan'izao fa ny frantsay rehefa hitaky izay tsy azy hitaky ny nosy izay tokony tsy ho azy ny ololafa dia cogestion foana no asesany omeny. Satria ao anatin'ilay cogestion izy mbola mitantanao ihany ny souveraineté mijanonao aminy ihany fa tsy misy transfert na souveraineté na recouvrement de souveraineté. Amin'izao moa mandeha be ny fanehoan-kevitra mahakasika ny hoe ireo solombavambahoaka sy ny sisa ny hoe averina amintsika malagasy aloha ireo nosy ireo avy eo isika no mametraka izay hoe fiara-mitantana sy ny sisa izay ahoana no mety eritreretana an'izany? Raha ohatra ka hoe iresaka fiara-mitantana apetraka aloha ny fanontaniana voalohany tantana ahoana ny fomba fisehoan'ny fiara-mitantana. Iza ny proposé an'izay fiara-mitantana izay. Satria mantsy amin'izao zany ny tena tiantsika indrindra dia ny famerenana ny nosy. Saingy ny solution misokatra alohantsika dia ny fiara-mitantana, ny cogestion zany. Tsika tsy afaka hiteny hoe ity solution ity aloha hijanona fa tsy ho resahana intsony. Fa tsy maintsy ho étudientsika daholo ny zavatra rehetra azo ataon'ny Madagasikara ny resaka zao tao Brandon hoe afaka manao saisine ny any amin'ny CIG ny Cour internationale de justice. Zay zao hirika anankiray afaka atao. Ny cogestion koa pistana solution anankiray azo eritreretana. Ny restitution pistana solution azo eritreretana. Mila fantatsika daholo zany hoe raha anao anito isika dia inona ny zavatra miandry atsika. Raha anao an'izao isika dia inona ny zavatra miandry atsika. Ka raha cogestion aloha no misy eo andao dia n'izao dia jerena hoe ohatrana ahoana ny zavatra afaka dia tsy manaiky ary isika aloha. Fa dia n'izao ianao dia mieritreritra. Misy fomba fiteny izay gouverner c'est prévoir. Mila fantatrao zany hatrany vao manomboka ianao hoe ahoana no hitondrako an'ity zavatra ity. Ka isika no tokony miproposé hoe inavy ny modalité an'izay cogestion izay fa tsy ry zareo frantsay mihitsy. Ary ny revendication an'ny Îles Éparses dia tsy tokony mijanona ho politika. Izany hoe tsy resaka politika ka hoe politisiana no miteny avereny io satria momba ny fitondrana na tsy momba ny fitondrana aza averiny io fa raha azo ny fitondrana dia ataony an'izao sy ny sisa. Tsy izay no tokony himasoantsika fa hoe ahoana ny fomba ahafahantsika rehetra miaraka mampiseho fa malagasy ireo nosy ireo. Satria ilay fiombonana na ny unité nationale no ilainany ao anatin'izay zavatra izay. Raha tsisy unité nationale isika dia tsy crédible mihitsy isika hitako nosy. Satria misy olona raha mety hoe manaiky, misy olona tsy manaiky. Ka izay unité nationale izay anisan'ny condition lehibe tokony ananan'ny Madagasikara na amin'ny resaka cogestion isika na amin'ny resaka restitution. Rondon manahoana amin'ny fahatelopolo ny volana Jona izao tsika no anatanteraka an'ilay fihaonana any Frantsa mahakasika ny hoe fifampiresahana tsotra amin'ny Frantsa ve ny tokony ilaina amin'io sa inona ny tokony ho atao fitakiana tsotra ve zany izao ny tokony atao sa? Misaotra amin'ny fanontaniana anangana an'ilay commission mixte moa zany ny Madagasikara sy la Frantsa amin'ny fifampiresahana sy négociation mahakasika amin'ity Îles Éparses ity dia amin'ny telopolo Jona zany ny fiverenana latabatra zany anatabatra boribory mahakasika an'ilay négociation
ho anahy manokana aloha zany ary misy ifandraisany amin'ilay zavatra lazainy Jao teo a dia pahay lalàna amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tena fa gagagaga ihany tsy mahafantatra na dia ataoko hoe misy ary ny zavatra atao hoe tsy ambaratelo confidentiel fa nefa ny gagagaga ihany ny tena mamalagasy olom-pirenena te hafantatra hoe inona moa zany inona marina le zavatra tena angatahantsika malagasy ao ary mifandray amin'ilay tenin'ny Jao teo araka ny lazaiko ihany hoe isika zany raha te hanana an'izay hoe force zay ahafahana mitaky an'io dia mila atao véhiculena mialatsiny amin'ilay teny vahiny véhiculena amin'ny olom-pirenena malagasy le esprit d'appartenance amin'ireo nosy ireo ka tsy haiko zany hoe inona ny fampiresantsika malagasy ao anatin'ny solotenantsika malagasy any amin'ilay commission fa raha za zany zao aloha mialohan'ny rosoana amin'ilay hoe contenu an'ilay adefitra dia zay aloha ny zavatra ataoko voalohany hoe manao tatitra hoe ty indray ny zavatra ny fampiresahana ary mbola averiko ihany koa hoe tsy misy firenena nandresy tany anatina différent territorial izany teto ambonin'ny tany ka tsy nampandraisina ndraikitra ny vahoaka tao aminazy amin'ny resaka malouine eo amin'ny ady eo amin'ny Britanika sy ny Argentine fantatry ny Argentin tsara zany hoe inona moa zany malouine zany fantatry ny Mauritianina tsara zany hoe inona moa zany Chagos zany tamin'ny Britanika fantany zany ny enjeu an'ilay satria maninona manao tatitra aminazy ny négociateurany amin'ny firenena hoe zao indray ny tany dia zao indray ny tany dia ampifantariny susitena zany le opinion publique hanana an'izay esprit d'appartenance zay za zany mifandray amin'ny ary miombon-kevitra amin'ny zavatra lazainy namako Jao teo hoe raha resaka hoe resaka atao mahakasika ny anatin'ilay commission amin'ny 3 Jona zay dia hoe iresaka co-gestion ve tsika fa inona raha ny zavatra proposentsika eo anatin'io co-gestion io le hoe anjarantsika zany no tokony mitondra ny débat ekena hoe any amin'izareo frantsay ny souveraineté zany amin'izao tsika amin'ny teny zao fa isika tokony manana ny anjara fitenenana ary afaka mametraka hoe ao anatin'ny tia ady tia dia zao kosa ny mba condition en air raha ilay co-gestion hozy zay zany no hevitra avaty amiko aloha voalohany mahakasika an'iny ao anatin'izay koa ny maro koa ny mety piste mety mbola tsy voalaza teo fa misy ihany koa ny zany atao hoe principe na condominium zany le condominium indray zavatra afaka apetratsika zany ary afaka angatahantsika tsy co-gestion fotsiny zany izy tsy co-gestion fotsiny fa hoe souveraineté partagée amina firenena anankiroa mitatana tany anankiray ary matetika io dia fomba fanao any amina tany tsisy mipetraka ary ny frantsay dia efa nampiasa an'io niaraka tamin'izareo britanika tamin'ilay territoire atao hoe Nouvelle Hébride zay niaraka nanao accord France sy Grande-Bretagne tamin'izany hoe isika dia samy tompon'ity tany ity dia markena tsara ao anatin'io accord io hoe zao daholo ny anjaran'ny britanika zao ny anjaran'ny frantsay raha azavaina amin'ny fomba tsotsotra ilay izy ho azon'ny malagasy rehetrarehetra dia ohatrany hoe misy tany anankiray zany lova avy amin'ny ray aman-dreny samy tompon'io daholo ny mpianadahy rehetrarehetra tsy mbola afaka misy manao ninona mahakasika an'io tany io raha tsy mivory ny prêt-à-pot hoe zao nanaovana ny tany ohatran'izay ilay izy ary valable tsara zany efa naaplikena ary ny cour international de la justice efa se prononcer mahakasika an'io zay zany zao solution anankiray ihany koa fa amiko moa zany amin'ny maha olom-pirenenana mety ho sarotsarotra ilay izy dia miverina foana any amin'ilay hoe inona moa isika anie mbola tsy tena niady zay zany raha hoe efa niady tsika karesy dia manaika fa isika mbola tsy niady an'ilay tena hoe ho atsika ilay nosany hoe rétrocession zany ny tena angatahany zay misaotra eo ampananganana an'ilay hoe iza no andrafitra n'ilay commission iza tokoa ny tokony hoe ho hita ao anatin'izay andeha hiatrika ny fivoriana ho tanterahana ny frantsay io tsara ny manamarika fa tamin'ny taona 2024 efa nisy an'ilay fivorian'ilay commission notarian'ny Prime Ministre Tsay Christian tamin'izay fotoan'izay tatsy andafavaratra no nanaovana anazy tao anatiny maro ireo olona azo lazaina hoe spécialiste sy anisan'ny mpahay lalàna tao anatiny napetraka tao anatin'io commission io raha ohatra ka le commission dia tokony ireo izay olona efa niresaka aloha sy mahafantatra tsara hoe inona ilay nosy malagasy no alefa miresaka any izany hoe ny tena tsara dia tsy
bloqué eo amin'ny resaka politika satria averiko foana ny fitakina nosy malagasy tsy resaka politika fa resaka fiandrianam-pirenena tsy olona hoe mpanao politika no alefanao mitaky an'ireo zavatra ireo fa zay olona mahafantatra mahakasika an'ireo nosy ireo manana fahalalana manokana manana fahaizan-tsaina manokana manana na ireo mpahay tantara zany na mpahay lalanja na misy ihany koa mpahay fifandraisana iresa-pirenena hafa maro ireo zoky eo aloha zay manana an'izany compétence izany ka reny olona ireny no tokony privilégieny fitondram-panjakana raha toka misy fiovana ilay commission tsy fantatro tsy na raha miova ve ilay commission sa tsy miova fa efa nisy tao amin'ny taona 2024 dia rariny tokoa raha reny olona reny ihany no mbola alefa mitaky an'ireo nosy ireo ankehitriny. Andriamatoa Brandon raha ny lalàna no jerena mbola tokony hisy ady hevitra tokoa ve ny mahakasika an'izy ity sa hoe ahoana ny zavatra tokony hisy? Sarotsarotra mamaly ilay fanontaniana nefa ny tonga dia mahitsy be zany ary ny mpahay lalàna malagasy presque mitovy hevitra amiko daholo ny mahatsika an'io nosy io zany dia tsy misy intsony ny ady hevitra. Tsy misy intsony ny ady hevitra satria efa niady ho atsika ny mpitondra tamin'izany fotoana zany sy ny mpahay lalàna zany mahakasika an'io nanana an'izany Remira Betafika zany tsika tamin'izany ministra ny rarambahiny tamin'izany nanana an'izany Raymond Ranjeva zany tsika tamin'izany reny olona reny anie niady mba nazahoantsika n'ilay résolution tamin'ny 79 sy tamin'ny début année 80 raha eo amin'ny sehatry ny lalàna zany dia tena tsy misy hoe ady hevitra be intsony. Anapiako kely an'izay teny Brandon zay nisy misy fehezanteny n'Andriamatoa Raymond Ranjeva zay mihitsy nilaza hoe le débat juridique sur les îles éparses c'est clos. Raha mijery ao anatin'io resaka îles éparses io dia mazava fa tokony ho an'ny malagasy ilay izy. Raha atao anatin'ny fehezantena anankiray ilay resaka îles éparses na nosy malagasy dia hoe ireo nosy ireo tokony ho an'ny Madagasikara saingy tsy eto am-pelantanan'ny Madagasikara ankehitriny. Tsy eto am-pelantanantsika ilay satria notazomin'ny Frantsay. Tsika tsy afaka hiteny fotsiny hoe anay ny nosy dia hipetraka eo ianao. Anay ny nosy dia mientame action ianao na zavatra ataonao mba hiverenana ireo nosy ireo. Fa raha hiresaka isika eo amin'ny lafin'ny lalàna dia raha jerentsika ny atao hoe justification juridique na ny resaka zany hoe ny argumentation juridique ny Madagasikara zany dia mitombina avokoa. Misy ny antsoina hoe principe d'intangibilité des frontières coloniales. Ny atao hoe principe d'intangibilité des frontières coloniales dia bloc anankiray no nozanahana. Dia io bloc io tsy azonao sarahana. Tsy hoe ohatra hoe ty bloc anankiray dia kikisako kely ny sisiny. Dia le potipotiny kely miala eo tsy hoahako fa tsy alefako any amin'ny faleovantena. Fa bloc anankiray no zanahana dia bloc anankiray no alefanao any amin'ny faleovantena. Madagasikara nefa nosarahany Frantsay tao anatin'ilay décret du 1er avril 1960. Niteneniny mihitsy ny tao anatin'io hoe misy nosy anankidimy ary nosoniavin'ny filoham-pirenena Frantsay tamin'izany fotoana izany Charles de Gaulle. Tsy azo atao ilay izy. Tokony niaraka daholo Madagasikara sy ny nosy malagasy no roso tany amin'ny faleovantena fa tsy azo ataony hoe manasaraka an'izay zavatra izay. Izay ny voalohany. Misy ihany koa natao hoe principe de succession d'état. Zany hoe arak'izay anaran'izay hoe succession d'état misy état zany mialatsiny amin'ny teny vahiny misy succédé zany. Raha nanjanaka ny Madagasikara ny Frantsay dia mitovitovy amin'ilay principe d'intangibilité territoriale atao ihany ilay izy. Io faritra nozanahana io no omena n'ilay olona mahaleotena, ilay firenena mahaleotena. Tsara ny manamarika fa tamin'ny loi d'annexion tamin'ny 6 août 1896 nary zareo Frantsay ary dia fa tonga saina fa miaraka amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo. Zany hoe bloc anankiray tsy misaraka. Tao anatin'io loi d'annexion io dia ohatran'izao ilay soratra tao anatiny raha tsy diso déclare Madagascar et les îles qui en dépendent
colonie française. Izany hoe na ny frantsay ary efa nafantatra fa ireo nosy ireo dia dépendant à Madagascar. Misy ihany koa ny principe antsona hoe l'accessoire suit le principal amin'ny resaka juridique. Izany ianao ohatra raha hividy téléphone, ny téléphone ny principal, ny accessoire ny chargeur. Ny chargeur tsy mandeha irery raha tsy miaraka amin'ilay téléphone. Izy nefa tonga saina tao anatin'izay hoe miaraka amin'ny Madagascar anie reto nosy reto tandritra loi d'annexion. Izany hoe fampifatana hatramin'ny voalohany fa bloky anankiray ireo. Fa saingy ninina no sarahana. Areto raha ny anton'izay nanasarahana izay raha mamaky ny archive rehetrarehetra dia resaka essai nucléaire ny antony nanasarahana an'ireo nosy ireo. Efa nanana imagination nanana an'izay souciana prédiction izay Charles de Gaulle araka ny teneniko teo gouverner c'est prévoir. Taona enimpolo zany mbola ao anatin'ny resaka essai nucléaire tsika. Samy manao essai nucléaire daholo ny olona. Dia ny îles éparses anisan'ny option no eritreretin'ny frantsay satria ny fanaovana essai nucléaire dia tany Algérie. Algérie nefa ny 60-62 zany mbola tao anatiny tena ady mamaivay niaraka tamin'ny frantsay. Io ilay antsoina hoe guerre d'Algérie. Dia tany zany i Charles de Gaulle dia efa nieritreritra hoe alefa iza moa ty fanaovana essai nucléaire ty. Dia araky ny taona zany zao hita ao anatin'ny radioscopie nosoratan'ny professeur André Oraison fa nilazy ny filoham-pirenena Charles de Gaulle hoe ireo nosy kely ireo dia mety ilaintsika amin'ny resaka météorologie sy amin'ny resaka essai nucléaire. Izany hoe resaka essai nucléaire zany nanisany nanasarahany frantsay azy tamin'izany fotoana izany. Mbola tsisy resaka ZE tamin'izany, mbola tsisy resaka exploitation maritime sy ny sisa. So ihany moa fa nalefa tany amin'ny Polynésie française le izy. So ihany antsika fa heureusement pour nous, malheureusement pour les Polynésiens. Zay izy raha atao teny vahiny. Satria lasa tany amin'izareo le fanaovana essai nucléaire fa raha taty amintsika nisan'izay mety efa niteraka olana taty amintsika le izy. Ka no zay antony zay eritrerin'izay dia lasa izy lasa tsy nanaraka an'ilay principe juridique, lasa nanasaraka an'ilay nosy ny sisa. Saingy rehefa taty aoriana voameny niakatra foana ny intérêt makasika an'ireo nosy kely ireo surtout taty aoriana ny antsoina hoe convention de Montego Bay nametraka an'izay ZE. Dia plus fatan'izay zavatra plus zao izy vao manomboka tena misécuriser tanteraka an'ilay nosy. Fa tamin'izany fotoana izany zay no nanaovany an'izay fanasarahana ny nosy ireo izay. Efa marapatrana ny fandarana sahady isika inona no mety hoe andraindraintsika hivohitra ao anatin'izay hoe fivoriana amin'ny fahatelopolony volana jona izao zay. Ny andrandraina aloha dia hiproposer ny tena ilainy sy tena tiany Madagascar dia ny fisian'ilay restitution. Efa nilaza ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron hoe plus co-gestion kokoa no atao. Fa araka ny teneniko teo hoe raha co-gestion no tenenina dia andao hoe nona hoe inona le zavatra tenenina ao anatin'ilay co-gestion. Négocier ianao tsy voatery manaiky. Enoy aloha le zavatra tiany tenenina. Fa ny zavatra ilaintsika dia ny famerenana ny nosy ireo. Ary isika tokony hiady hatramin'ny farany hoe averina amin'ny malagasy ny nosy. Ahoana ary ny fomba anaovantsika an'izay? Mila décrédibiliser-tsika ny fitatana ny frantsay ny nosy ireo. Tamin'izany fotoana nefa nanaiky ny araka izay teneniko izay politika kokoa iny résolution iny, resaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa ny olona nefa nanaiky ny firenena nefa nanaiky hoe tokony malagasy ireo nosy ireo ka andao mbola ho décrédibiliser-tsika kokoa ny frantsay hoe tsy tokony zareo no mitantana io ka eo no miditra ny makasika ny fifandraisana iraisam-pirenena. Izany afaka nampy makasika an'izay zavatra izay. Fantaniana misokatra zany fa tsy fantaniana voavaly-tsotra fotsiny hoe hiaraka amin'ny antsika na hiaraka amin'ny anina. Fa ny tena ilaintsika dia ny fiombonana ilay union ny malagasy rehetrarehetra mba hahafahantsika mitaka an'ireo nosy ireo. Brandon. Na dia miombon-kevitra tanteraka amin'ny voalazan'ny namako zao teo mbola veriko ihany hoe aza mieritreritra mihitsy tsika hoe andresy amin'ity ady ity zany raha mbola
toy izao ohatrany hoe karazana diplomatie opaque, diplomatie du silence izao foana nitondrana n'ilay négociation zany zay tsy ampahafantarina, tsisy transparence mihitsy zany ho antsika malagasy hoe inona marina le zavatra tena resahana any. Miteny ny ministra, miteny ny filoha hoe oui eny rétrocession ny angatahana ny famerenana an'le nosy fa nefany tsapa hoe tsisy an'izay action zay akoatran'ilay fifanankalozana. Eny diplomatie moa mahafahana mamaha zavatra be da be, mamaha olana maro be amina disadisy amina firenena anankiroa fa na izany arany ohatran'ny tsikaritra ihany hoe somary zany isika mbola malemilemy zany zay fomba hitondrantsika ny diplomatie atsika zay, ary tsika nefa tsy manana fitaovam-piadiana fa tsy ny diplomatie, afa-tsy zay diplomatie zay. De araka ny teny namana zao teo hoe tsy fotoana ihany koa ve zao mety hijerena opportunité ana partenariat hafa zany ao anatin'ity ady izay atao ity, satria be da be enjeu économique be ny océan Indien io ary tsy ny frontière rehetra no mitady an'io, ary zay en fait ny tena ifikirany andreo nosy ireo, satria tena misy enjeu géostratégique be zany iny canal de Mozambique rehetrarehetra zay misy an'ilay Îles Éparses iny, ka amaranako anazy angambany de zay hoe apetrao voleo ao anatin'ny malagasy ilay esprit d'appartenance am'ireo nosy ireo zany averiko foana zay zavatra zay. De angamba ny afatra kely ho an'ny olo-pirenena rehetra ihany koa hoe atsika io nosy io isika zany mila tonga saina ihany koa hoe manana anjara biriky amin'ny ady atao izay entina azahoana an'ireo nosy ireo. Betsaka mety hoe mbola misalasala hoe ho azo de atao inona ho atao ohatra ny nosakaty ve, fa amiko zany, amiko manokana mampahalalana ana ama hoe olona tia tanindrazana ana tsy any aloha ny ana ny ady hevitra fa hoe atsika ireo nosy ireo andao hifandrimbona, andao hifanampy, anao zay azahoana azy ito indray ny anaovana anazy rehefa avy eo. Misaotra. Hafatra farana avy amin'ny zao. Ny hafatra farany de zay resaka sentiment d'appartenance teo izay. Ny nosy malagasy dia any Madagasikara. Tsika no mitaky anazy. Ary ny fitakiana ireo nosy ireo dia tsy resaka politika fa resaka fiandrianam-pirenena. Averiko foana zay zavatra zay. Tsy hoe mitaky an'io dia ny filoham-pirenena io dia problème an'io. Na hoe problème an'izay pomba ny fitondrana io. Fa tsisy idirany mpanohitra na tsisy idirany olo-pirenena fa ny fitakiana nosy malagasy dia ny malagasy rehetra no tokony hitaky anazy, satria ny nosy malagasy dia tokony ho malagasy saingy tsy eo ampelantanan'ny Madagasikara. Manandanja be zay hoe tsy eo ampelantanan'ny Madagasikara zay satria rehefa tsy eo ampelantananao ilay izy dia ataonao ny fomba rehetra mba hiverenana ireo nosy ireo eo ampelantananao. Zay. Eny ary makasitraka anareo tamin'ny faneho-kevitra tato anatin'izao fandarana manokana ny resahana ny nosy malagasy izao. Isaorana ihany koa ireo tany tokantrano nahatra nijery izany hatramin'ny farany ankasitrahana ireo teknisiana kirakira ny lafiny ara-teknika. Mametraka ny mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray toko lasy toko vavy. Veloma tompoko.